Miaraba tsika isa tokatrano amizao aliny zoma faharoapolo ny volana febroary 2024 izao anatiny fandarana resabe hatrany ianao amin'ny ity alina ity eto amin'ny fahita lavitra ma-TV ny toedrara eo amin'ny resaka toe-karena sy ny fanjifana izay no asitsika lanja bebe kokoa amin'ity fandarana androany alina ity izay indrindra natonga nay nanasana Andriamatoa Rakotorova Rabe tsara fantatra amin'ny anarana hoe Litabe filoha nasionalin'ny fikambanana miaro ny zonim-panjifana ny RNDC ao ihany koa Andriamatoa Nefson Alain avy eo amin'ny société civile en action ary atao hoe fondateur ny domaine fiavo tonga de hiditra avy hatrany amin'ny raharantsika miaraba nareo amin'ny rahalalo ary misaotra avy hatrany maneho fisaorana eto zay amin'ny fanekenareo fanasana tamin'ity androany alina ity. Miarabanao namana Marc, miaraba koa namany Alain eto amin'ny plateau eto, miaraba ny technicien zay ao ambadika eo, miaraba tsika mianakavy zay mpanaraka ny fandarana resabe eto amin'ny ma-TV. Tonga de resiko ngamba ny fitenena aloha namana Marc satria miaraba eto de manarotra koa ianao miteny an'izay de hoe miarahaba koa namana RPDC rehetra mandeha Madagascar satria mandeha Canal Plus ny ananareo, miaraba namana RRDC na réseau régional mandeha Madagascar, miaraba namana réseau local de défense des consommateurs eraka ny commune mandeha Madagascar, indrindra inareo zandry ajaina amin'ny université ny réseau universitaire de défense des consommateurs manerana ny université manerana ny Madagascar. Zay ngamba ny aloha ny fiarabana namana Marc fa meko namana Alain ray aloha. Miraba ny Marc, miraba ny Ralita, de miraba ny mpijery ny fandarana androany ariva sy ireo technicien rehetra tena. Energy tonga de hidirantsika amizay ary ny izay resaka fandarana sy resaka fanjifana zay anisan'ny tsikaritra moa zany tao ao efa mataona maro moa zay ity resaka fanjifana ny vita malagasy ity somary hoe adinodino foana matetika enina de nisy ary reo hoe fanetanana maro amizay hoe fanjifana ny vita malagasy zay kanefa mbola anisany tsapa aloha hatreto fa manana ny toerany manokana ireo atao hoe entana sy vokatra avy any ivelany zany hoe ny produit importé zany. Inona no mahatonga an'izay raha hoanareo miaro ny zonim-panjifa zay, inona no mahatonga an'izay atao hoe kolotsaina angambany sa hoe tsy mahavantana ny mpanjifa malagasy raha ny tsapa aloha hatreto ny hoe anjifa voalohany an'izay hoe vita malagasy na eo amin'ny sehatry ny ataontsika hoe ny kanjo zany ny textile na eo amin'ny resaka sakafo ary ny atao hoe produit alimentaire de anisan'ny tratran'izay foana ny orinasa malagasy de manana an'izay hoe part de marché ngeda be zay. Io zany namana Marc ary mila fitaizana tokoa io ho an'ny malagasy mpanjifa malagasy. Mila fitaizana ho an'ny mpanjifa malagasy satria raha isitsika hoe ho avy zao ny 28 juin de ny arendrina malagasy mifaninana amin'ny arendrina vita sinoa. Satria nany antony ataony sinoa mora ny zavatra avy any aminy azadio nefa ny zavatra mora reny tsy manaraka penitra raha manome chiffre atsika zao de meny CNUSED de 80% ny zavatra miditra eto Madagascar zany tsy anavana tsy sakafo rehetra tsy tomobile tsy ana rehetrarehetra 80% zavatra miditra eto Madagascar de tsy manara-penitra satria araroton'ireo firenenareo reny fakofakon-javatra avy any aminy reny alefa ny aty Madagascar lasa dépotoir zany Madagascar satria noho ny fantrany malagasy ka ano zareo mety amidy foana reto misy mpividy reto de izay nefany tokony ijeren'ny fanjakana politika mazava tsara manina moa toraka zany le izy satria ny orinasa eto atoerana dia lerana amin'ny hetra zay tena tsy mahita tobony tsy mahita mangirana mihitsy zany le orinasa malagasy teratany malagasy fa ny mpanafatra entana avy any ivelany no mahazo vana ka mazava ho azy ny masokarena tsy mitovy fa mora kokoa ny avy any ivelany izay anefa ny tokony ametrana politika fiskale mazava tsara manomboka zay eto Madagascar ny momba an'izay hetra amin'ny orinasa malagasy zay io koa nefa koa mila fitaizana koa ho an'ny teratany malagasy hoe manjifa ny vita gasy eny itsika
tombony hoantsika rehetra satria araka lazaina de hoe raha ny orinasa malagasy anankiray miroborobo mazava ho azy fa mahatafiditra mpiasa maromaro koa izy amin'ny heritaona manaraka manitatra ny ary ny vola mijanona eto toerana eto amintsika ihany ny vola fa tsy mody any amin'ny zay toerana aviany fa raha orinasa avy any velany no velomitsika na ny zavatra afarana avy any velany velomitsika de tsy mijanona eto amintsika zany le valeur ajoutée araka ny filazana toekarena ny tombombatra zay mety ho azy sy nrehetrarehetra ho anamy ka izay zany mila fitaizana sy fanabeazana be eo amin'ny mpanjifa malagasy sy ny fanjakana malagasy koa tokony jereo orinasa malagasy reo ary tsika mpandrara malagasy koa iady ary ezaka anaraka ny kalitao manara-penitra mba tsy hoe ho resiny ho lasa kolotsaina koa hoe ty zavatra importé satria tsika koa matetika tsika pays d'échantillon ndraindray rehefa échantillon ny afarany eto amitsika de tsara zany avy any Madagasikara fa rehefa tena manao commande koa le olona de na itsika eto toerana koa ohatran'izany raha manao commande eto amitsika tsika de hoe ny échantillon omeny le orinasa voalohany amitsika de tsara fa rehefa aveo koa zay zany mila fitaizana ngeza be ary ma société civile de manana force na éducation zay izy manabe mitaiza na ny andaniny na ny akilany ka eo no namana mpandrara ara-toekarena ary mahatonga any miaraka eto ny mpandrara ara-toekarena sy ny société civile zay ma société civile en action azy ary miaraka eto satria ifampijery am'izay tika manomboka zao ary toe-tsaina vaovao zany tokony ampiarina sy ifampitezana eto Madagasikara fa tsy ohatran'ny taloha koa hoe maty ny zavatra importé zay fa hoana le orinasa malagasy misy eto amitsika ngamba na zava-mombamomba zay sy zay toerana misy azy koa zany mpandrara ary indrindra miresaka fambolena satria misy fomba fitentsika teto hoe l'agriculture comme base l'industrie comme moteur ny fambolena izy no misetra ny fambolena tena manavanina azy manodina an'izay de ilaza an'izay aintsika ary azadino fa tokony misy eto amitsika koa zany hoe ministère de la consommation et du riz zany satria nasina ministère ny rano zay foto-tsakafotsika ave zay nanina tsy nasina ministère zany resaka fanjifana ary tafiditra am'izay zany fiarovana le mpanjifa malagasy sy ny tena fivelomana ny fambolena vary ary no atsaraina mbola resantsika any zany rehefa fa meko ny tena pahy fambolena ngamba ny aloha ny fitenena mpandarana manala ya eny ary andriamato Ranefson Alain ahoana ny fahitanao an'izay toe-java-misy eto amin'ny firenena zay ohatrany hoe culture lasa tafapetraka mihitsy ya ho ana aloha zany le izy de miainga avy any amin'ny fandrarahana zany sy fidirana lalina zay hoe any amin'ny resaka éducation ngambany aloha hoe éducation hatrany amin'ny fomba fijery fotony mihitsiny zany aloha ny tokony ho apetraka ny anton'le société civile en action io zany sy ny regroupement na association maromaro eto Madagasikara reo de ametrahana aloha voalohany indrindra n'le fomba fijery vaovao io fomba fijery vaovao io zany aloha hoentina hiéduquena an'ireo vahoaka na ny mpamokatra na ny consommateur ohatra ny tenen'ny Ralita teo zany aloha hoe tokony ho jerevana lalina kokoa zany le fomba anatotosana ny vokatra malagasy mba tsisy ny concurrence déloyale par rapport amin'ireo produits importés aloha voalohany indrindra zany ka ny tenyka hatongavana am'le hoe miaingy fotony zany hoe tsy maintsy avy any amin'ny fambolena aloha ny apetrakitsika le izy zay fambolena manara-penitra zay fambolena manaraka ny qualité internationale na de ho atao reo consomena eto atorana aloha le zavatra zay aloha zany ny zavatra voalohany tsy maintsy atao ny faharoa zany tokony hoe ao anatin'io éducation io no ametrahantsika ny reo entana vokatra eto atorana zany ao de ao tokoa ny qualité n'ireo zavatra reo io qualité io nefa tsy tongatonga ho azy eo rehefa ohatra ka tsy manara-penitra le fambolena ho tonga any am'le hoe resaka adaptation amin'ny pouvoir d'achat ny malagasy tsy maintsy tsy hoana ro mpanelanelana zany ao anatin'ny seraseran'ny tontolon'ny fambolena ampidinina zany le coût de production mba ahafahany reo entana tonga eny amin'ny mpanjifa malagasy mba ho entana manara-penitra sy tafiditra ao anatin'izay fahefa mividiny malagasy zay ka ny raison n'io société civile en action androany zay apetraka anaovana mise en place io de atongavatsika ao am'izay objectif final zay hoe hiconsommer ny zavatra vita malagasy manara-penitra ary ny ambombava no ho alefa makany ivelany zay tsy lantsika eto ny tokony andeha ho any ivelany nefa raha fa tsy tatotosa zay le fametrahana an'izay zavatra rehetra zay de tsy ho tonga ny mihitsy ntsika marika zay ngamba ny afaka amitianako azy aloha eo am'izay hoe somary nanitika nakely any le resaka hoe betsaka ny mpanelanelana ozy nareo teo ary zay indrindra aloha anisany hoe mahatonga an'izay hoe fitangany atao hoe vidina
vokatra matetika raha tsy teny fotsiny tsika raha tsy afa-tsy ny hoe resaka vary ohatra matetika zany a misy ny collecteur de avy eo ny transporteur matetika samy hafa de le transporteur sady collecteur de mandeha de lasa midangana le vidin'le vary tonga ty amin'ny mpanjifa ahoana nefa ny fomba anenana zay raha zay circuit zay ny ohatra raisiko akaiky de akaiky angambany aloha zao de am'le resaka hoe exode urbain satria ny zavatra vaovao zay voapetraka eto atorana am'izao fotoana zao ny antony nametrahana ny exode urbain io aloha zany voalohany indrindra de verenako le hoe fomba ametrahana an'le éducation mampianatra zany zay androany hoe manolotra fomba fijery an'ireo olona zay hoentina mifindramonina aloha reo olona hoentina mifindramonina reo zany ampianarina hijery zava-baovao hoe na de ataoko fotsiny ary aloha hoe madio ny manodidina azy ao am'le tanàna vaovao aloha zany de fahadiovana lara-pahamena voalohany satria ny zavatra hita amin'ny maso no iainana voalohany indrindra rehefa aveo zay makany am'le hoe éducation an'ireo olona zay amokatra omena anazy koa zany le fomba fijery hoe matoa misy vokatra tsara ao de vita tsara le fambolena ielan'le mpanelanelana satria matetika ndre le olona mambolomboly foana etikoa tsy misy hoe zavatra ambolena de maniritsy iny fa misy fikarakarana misy entretien ao misy zavatra maro de maro ao zany ary marina fa lavitra de lavitra ilalana io sy idingana io satria tsy moramora mampianatra an'izany olona sy mametraka an'izany fomba fijery zany fa ny finalité an'le izy rehefa aveo rehefa voapetraka daholo reo le fomba fijery reo zany hoe miainga avy eo amin'ny fomba fijery aloha ny zavatra tsapain'ny tanana rehefa aveo ny zavatra eniny orina rehefa aveo ny zavatra eniny sofina zany de tafita le communication makany am'le olona zany ny zavatra tia napetraka tafita satria niasa reo 500 sana olombelona reo zany ny fomba fijeryko azy de androany zany ny zavatra petraka hoe mba hanenana ny coût de production io de tsy maintsy omena fijery aloha le olona amokatra afahany mamokatra ara-penitra afahany ampitombony vokatra à l'hectare na au mètre carré ny zavatra zay ataony ampienany le coût de production mba ho tonga n'le izy hoe eny atsena eny amin'ny mpanjifa ho mora le zavatra fa tsy hoe zavatra mitangana be de tafiditra ho azy fotsiny rehefa aveo ny zavatra avany ivelany rehetrarehetra zany satria tsika ihany eny mifampihinana eto hoe ka ny fomba nidonana an'le économie zany tsy maintsy miainga avany amin'ny fotony ho tonga ho amin'ny mpanjifa amin'ny vidiny adapté amin'ny fahefamividin'ny malagasy zay tsy hitako zay tsy avy tanan'izany satria ny raha tany nge mahavita an'izany daholo misadapté amin'ny besoin ny vahoaka ao aminy izy sy misadapté amin'ny pouvoir d'achat effectivement hoe rahatsika ny any Europe ohatra zao hoe SMIC any 1300 à 1400 euros eo ny hofatrano efa adapté ny l'économiste tan'izay le zavatra haitsika nge mametraka an'izany fa tsy ampy fotsiny le firaisakina eto à Madagascar ka zay ny amerenako an'le hoe io société civile en action io napetraka daholo reo hoe fomba fijery vaovao zany hoe miainga avany amin'ny éducation ana olona zay tsy tao anatin'ny fambolena fa nentina mifindra-monina hoentina mamokatra reo olona reo rehefa vokatra ny vokatra reo ahodiny ny orinasa malagasy reo vokatra reo ho consommen'ny eto atorana miverina ny fotony zany le vola ary za mihino fa zay ny développement aingana indrindra ho atsika au lieu de hoe andeha hiandro vola ary tsy teny mihitsy koa tsy tokony ho raisina daholo zay tonga olo fa manampy zany zavatra zany fa ny objectif principal aloha androany a de ny hodona l'économie locale tsy ampy mifiraisakina izy zareo mpandarah tato ahoana mifanjifana tsy ampy zany mifiraisakina mifanjifana ny vokatra malagasy zay mihitsy fa le izy moaraka nytenenina teo hoe zay manana le devise hoe norme qualité accessibilité ny RNDC zany manana an'izay devise zay satria hoe manara-penitra ara-kalitao ary azondrehetra tsy faina azony matakatra ny fahefamividiny rehetra fa mieza koa zao ny mpandarah anenjika an'izay zavatra zay hoe aloha marina hitady zavatra tsara azondrehetra manara-penitra azondrehetra tsy faina eto atoerana fa araka nylazaina teo hoe tena ngeza be misy ty de l'éducation hoe manao hoe éducation citoyenne hoe tena hoe ahoana moa fakatiavatsika samy malagasy ny firainsakizatsika samy malagasy ianao ny ento namana marika angambany raha mahita hoe restaurant malagasy tsy de hidirana sinoa fa ny restaurant sinoa de feno sinoa foana ny sakafo ao aminy fa itsika ndray oetiny aitaitra na efa voazana karaha-tsaina de hoe tsy sakafo amitsika efa andao ny restaurant chinois reny ka izao zany apetraka hoe atraiza marina tokony ifampitaizantsika samy malagasy ny firaisakinantsika
ifampitezany sampanjifa malagasy ny mpandara malagasy ka eto zany a matombo rahina mbola veriko foana misy ny firaisakina matonga an'le hoe société civile en action ary matonga zay koa fa manana fomba fijery ametraka an'ilay karazana groupement ngeza be hoe collectif des organisations de défense des droits et intérêts des citoyens zany hoe codique izy raha foezina ny pirenena rehetra zany tokony mananjo ary manana tombotsoa am zavatra eto toerana eto Madagasikara zany zay zavatra zay zany anisany ezaka ngeza be iarany société civile en action ametraka an'izay rafitra ngeza be zay manerana Madagasikara mba afana manjifa satria raha zay tsy jifaitsika eto Antananarivo de tokony hitaizana koa zany any amin'ny sisiny any amin'ny faritany hoe anjifa an'izay vita gasy zay ka zay natonga ny hoe ametraka koa zany zay zao fomba fiasa vaovao hoe iantso le société civile rehetrarehetra zay matsavy hoe tokony arovana zoany eto Madagasikara na amin'ny lafinina iraikina fa appel kosa no ataonay amin'ny rahalahy eto aloha amin'ny fanomboana zao resaka ataontsika zao de fa hoe misy zavatra zany tianay ho atongavana matona anao ty plateau ty zany zahay mety atonga mety hoe anisany anampy an'izay hoe firaisakina zay hoe le processus de réconciliation zay mandeha am'izao Tony politique ino resaka politique iny a fa na izany maolo pirenena anay koa afaka manaramaso an'izay zavatra zay raha tsy misy koa ny filaminana ara-politique azadino ny crise politique iny miteraka ny crise ara-toekarena ary matonga ny politicienne manomboka ankalan'ny olona fa tsy manao le politique citoyenne tsony le olona fa hoe inona moa ny natsarana ny farimpianan'ny olona ary zay ny atompisy ny fikambanana miarana zoan'ny mpanjifa hoe ny fiarovana zoan'ny mpanjifa ne tsy fantatra hoe rehefa miakatra ny bus de miorakoraky ralite mitondra mégaphone rehefa misy zavatra lany daty de manao midiny eny atoerana mijery an'izao hoe tsy zay ny atompisy ny fikambanana miarana zoan'ny mpanjifa fa ahoana ny anatsarana ny farimpianatsika tsiraray any tokantrano ahoana ny politika ny fanjifana tokony amperina eto Madagasikara tsoroko aminao namana marika fa resaka consumérisme zany toetsaina zany hoe ahoana na piarina zany hoe consumérisme zany eto Madagasikara nana toetsaina consumériste hoe zoanao a mpanjifa ny manana an'izao a zao kosa ny adidy tokony entinao a anatratrarana zay hoe azahoanao an'izay a farimpianana tsaratsara kokoa zay fa tsy hoe miandry fotsiny koa tsika hoe iralita tsy maintsy hiteny rehefa misy zavatra miakatra mividim-pianana hoe na iantsoantso aiza ny piarana zao ny mpanjifa tsy antsony izy hoe ahoana ny toetsaina antsika ary ao anatin'izany le consumérisme zay a ny fampitezanay hoe ianjifa ny zavatra vita malagasy ary ahoana kosa ny effectivité nareo ny hoe fikambanana miarana zo ny mpanjifa manerana Madagasikara satria raha tsy teny fotsiny eto Antananarivo raha hitana olona ahoana zany ny any amin'ny faritany satria any any koa de tobany reny entana importer reny ary manana an'izay hoe aia zay koa amin'ny resaka fanjifana koa ny vahoaka ny faritany any vovetivety zao ngamba nareo nita tamin'ny télévision raha vavy sasany ny RPDC zany hoe réseau provincial de défense des consommateurs any Majunga nisy problème bajaj tany Majunga de nandraindraikitra ny RPDC nisy problème fiakarana vidina mofo tany Majunga de nifanatona tamin'ireo mpandraha rano mofo ny RPDC tany Majunga ny anay zany tena ho any ilazako an'ity raha mena statistique fotsiny hoe ny sampany anay zany de araka ny lazako teo ny anaovako fiarabana teo misy ny réseau national de défense des consommateurs misy ny réseau provincial de défense des consommateurs zay any amin'ny faritany misy ny réseau régional de défense des consommateurs any amin'ny chef lieu de région misy ny réseau local de défense des consommateurs hatrany amin'ny commune rurale zay iarany miara-miasa amina maire 535 eto Madagasikara ary misy ny réseau universitaire de défense des consommateurs zay mijoro eny amin'ny université miampy fikambanana angambany raha ny ao amin'ny région de Boine fotsiny resatsika de hoe 240 associations amin'ny région de Boine 135 associations any amin'ny Diana mihoatra ny voanisy ny antso koa namana amin'ny domaine fiavy teo hoe any Atuliara misy 70 associations zay iara-iasa aminay satria inona ny mahatonga ila zany zay ahoana marina tena l'effectivité ny association des consommateurs any amin'ny faritany sa hoe raha eto Antananarivo fotsiny de etsy samy manao hoe zay manana fikambanana miaro an'izao anefa tsy manana tsy miparitaka manerana Madagasikara ka sanay manao fanambeazany raha ohatra ka noentina teto aza nany récépissé sy ny photocopie ny karapanondro ny président association reo ary raha mandeha angamba anao mahajanga fotsiny zay ataoko hoe akaiky atsika de hoe ahoana moa zany fikambana miaro zone mpanjifa ao mahajanga zany ahoana ny fikambana miaro zone mpanjifa ao Tomasina zany ahoana ny fikambana miaro zone mpanjifa ao Tsiranana zany ahoana zany ao amin'ny amin'ny région sasany angamba ny ianareo mpanao gazety afaka manao recoupement zany hoe tena misy marina ve zany maka ohatra satria raha Majunga fotsiny zao de hoe
nanao protocole d'accord na partenariat accord de partenariat plutôt ni Bianco sy ny RPDC Majunga miara-miasa ny RPDC sy ny domaine sy ny topo satria problème anady tany io miara-miasa ny RPDC sy ny police ny gendarme resaka tsy fandripalemana miara-miasa ny RPDC sy ny eo fitsarana miara-miasa amin'ny zareo amin'ny inspection de travail satria be ny olana amin'ny orinasa misy any atoerana sy ireo piasa amin'ny orinasa ka izay zavatra zay ataoko fa hoe azo anamariana fa hoe atraiza ny ezaka ataony fikambanana miaro zony mpanjifa ary azadiny fa zay nitondra lalàna loi sur la protection des consommateurs tany amin'ny assemblée nationale tsy mbola nisy fikambanana nanao an'izany teto raha tsy ny fikambanana miaro zony mpanjifa ary tsorinay marina fa nisy nanao teo aloha fa tsy ampy izy ary tsika lama mahafantatra fa maninona moa produit périmé tobaka eto amintsika misy réseau mampiditra an'io eto ka izay zao amin'ny réseau national zao de réseau contre réseau fampidirana an'ireny ary sorana ny ministère amin'ny fiara-miasa hoe volona hoe ahoana ny anapahana an'io ary volona koa mianoana ny lalàna zay natao satria tsy afenay zany fa zay io ny saina samy manana fatakarany fa sasany motsina takatra zany fa ilaina le organe indépendant de protection de consommateur ary ny lalàna namana marika tsy mipetraka raha tsy misy ny cadre juridique aloha ahoana lalàna miarana io tsy mipetraka raha tsy misy ny cadre institutionnel zay sy ny organe indépendant de protection des consommateurs ao anatin' zany tsy mipetraka raha tsy misy ny cadre économique araka ny teninao aiza ny afana fahifavidy ny lalàna zany de tsy feno raha tsy misy an'izay anankitelo zay ary mipiarana zony mpanjifa lazaiko anao araka hoe tsy misy ny atony ilana ny fikambana miara zony mpanjifa raha tsy ary ny kitapom-bola any an-tokantranony tsirairay avy satria fa hoe raha io rakoraketo fotsiny tsy mety zany ary zay sorana namana mpandraraha hoe zao ny ataotsika ivoana amtya mianga avetotsika ty fotony maketo de miodikodine ny vola de ho antsika samy malagasy eto ihany ary izy oeza kosa nefa mifametrahana politika nationale ny resaka fanjifana zay ary mazava be mihitsy ngamba namana marika hoe raha nangataka zay nisy ministère ny consommation ngamba RNDC nangataka an'izany eritaona amin'ny androany tamin'ny 17 février nametrana izy taratasy ao ny archive nametrahana an'izay ao ny archive nametrahana loi sur la protection tany amin'ny assemblée nationale ny politique nationale ny consommation zany de tokony hipetraka mazava tsara hoe misy eto zany misy politique monétaire koa tokony jereny eto amitsika ahoana moa ty sandam-bola atsika ty inona mahatonga ny fahifaviditsika satria tout ce qui est importé zay zavatra afarina velively zany de lafo daholo fa ny zavatra vokariny eto toerana mora raha izy tsika hoe nivokatra ny volo zany ary zay mampalelo am'reto mpandarany fambolena raha mpamboly tomate zao de vongana tomate roapolo eo de ronjato ny vidiny fa nefa bonbon anankiray avy any ivelany ronjato ny vidy bonbon ray tomate roapolo de ahoana ny apety an'izay ka eo zany misy politique mazava eo nametrany le commerce équitable ao anatin'izay politique ny fanjifana zay daholo tsy ho lava le circuit de tonga de any am'le mpanjifa lizy fa raha miala amin'ohatra hoe domaine fiavo zao no manelanelana ny mpamboly de mitady lalam-barotra ho azy mazava ho azy fa mividy vokatra eto tsy lafo tsika ne raha mijery mbola alaiko ohatra foana fa satria fa nanao descente teny anosy be zay ny maraina sy teny anosy zato fa miala ambony camion le gonina carotte 20 000 zany hoe vidina 15 000 any ampamboly de ohatin'le camion 5 000 15 000 midy 20 000 midy eo miakatra ambony sarety izy na pousse fa 30 000 miakatra ambony lembizo izy efa lasa 50 000 livré neny ambohipo izy lasa 70 000 etreto fa miainga avy any ampamboly izy 15 000 vidinao ty ambohipo izy ohatra raisana de hoe 70 000 de mety ve zany ve politique mety amresaka fanjifana ahoana le zo fototra anana le mpanjifa zay ny soniavitsika tany fikambanambe ny firenena mikambana ny zavatra malahelo mampalahelo koa neto amitsika namana marika de hoe raha ny lalam-panorenatsika de tena mipopoka tena hoe anatsara ny fiainana malagasy maton'ny fidenio malagasy fa azadiny fa ny zavatra solatana anaty lalam-pandrenana tokony misy fampiarana mise en œuvre an'iny ho avadika tena lalana mipetraka hoe raha natao hoe tokony anana fahifavidiny malagasy rehetra de ataoviny lalàna hipetrahany zay tokony anana kit scolaire hianatra ny mpianatra rehetra ataoviny lalàna amizay zay olona tonga eo tsy misy afaka manilika an'iny fa efa lalàna mipetraka eto Madagasikara fa tsy hoe rehefa anova constitution ty efa lalàna fa tsy azonao titiana tsony fa efa mipetraka lalàna mise en œuvre an'iny sisa atao fa betsaka any koa ny lana ny ratifiena teo amin'ny assemblée nationale ny soniaviny fa inona lanteo voafidy teo amin'ny assemblée nationale fa ny décret d'application tsy misy eto amitsika ary zany mbola adingeza be fa betsaka atsika raha ny firenena mikamba de miteateko hoe manaja ny zoany zao zay Madagasikara firenena malagasy misy olo tena tsika makany fa tonga tsy misy ny fampiarana zany zany anatin'ny politique nationale ny consommation jereo tsara fa any ivelany na misy ny SMIG araka ny lazainao teo hoe zao ny SMIG ny teny namana Alain teo na ny olona miasa na tsy miasa koa misy ny RMI
satria resaka politika na fanjifana zany ny service public dia andraikitry ny fanjakana zany zay taxi be to amitsika natao 2000 nefa ny kalitao izy service public ataona privé zany zavatra tokony ifampijery dolo ny vidina solika midina ny any ivelany ny tsikety miakatra politika ny fanjifana ve zany ny ohatroatra zay daoly ny lafarina zay foto-tsakafotsika mbola irasantsika rehefa aveo ohatra satria anontany an'izay anao teo fa nanipitsedika an'izay fontsika resaka tariambadika ahoana ny positionareo mahalonany mofo fa io mbola misy resaka ifanarana amy zareo app ny mombany de hoe ny farina zay matière première ny sakafo faharoany malagasy ny mofo ahoana tokony ametrahana politika fiskale am'zany zany hoe misy resaka politika monétaire eo sy politika fiskale tokony apetraka ampitondry eto amitsika ary ny fampiarana ho mise en œuvre lay lalam-panorenina fa tsy natao hoe resaby ohatra ny ataontsika eto hoe lalam-panorenina de mipopoka fa ny fampiarana azy tsy misy de lasa rehefa tonga olo hovandray ty lalam-pandrenana ty zavatra ohatry zay zany ny tokony ho ampiarina eto amitsika zany hoe mila cadre juridique be de be eto amitsika ary mila fampiarana ny lalàna zay nampanantenana ny olona ko eto amitsika raha hoanareo mpandarava zany tsy ohatrany hoe somary miditra amina resaka protectionnisme atsika eto Madagasikara inona momba ratsy an'izany marka tokony hipetraka mihitsy ary satria anatin'ny mondialisation tsika somary ohatrany tsy maintsy le izy ange aloha tsy maintsy atomboka eto amitsika le teny hoe protectionnisme angamba mety hoe ngeza be zany fa ouverture ao anazy zany satria tsy maintsy mampianatra an'le olona ho atsika ny lalana ange lavitra ho anay mpandrara nge tsy moramora mihitsy miaina am'izao andro zao hoe am'izao vaninandro zao hoe tamin'ny folo taona sy ny androany tena tsy mitovytsony satria nakany be loatra an'le resaka protection le zavatra vanivelany foana ny teto atorana raha ny fijery koa azy aloha tsy naketo mihitsy ny tsy concentré teto a Madagasikara le izy ka na mieritreritra ary tsika hoe ouverture mondiale le ho tediavina fa le éducation tsy maintsy miala avy any fotony foana ao mahatonga atsika androany tsy mahatotosa sy mahatateraka ny demande internationale satria tsy eo le kalitao hoe tsy voapetraka tsika io zavatra io ka tsy maintsy miainga avy eo amin'ny fitezana aloha tsika zany am'le fandrona ary zay hoa ny antony ametrahana an'ity société civile en action ty mba ahafahantsika iainga any fotony satria ny lalana hodiavina inge lavitra tena lavitra ary ny objectif anay hoe tsy ho atotosa sy tsy hatateraka an'io mihitsy ny akory raha izay rery fa tsy maintsy le firaisakina tsy maintsy le fiara tatana zany le zavatra apetraka fambolena le raisiny eto fa tsy fambolena rery any le zavatra apetraka tafiditra ao daholo zany na ny asa tanana na ny ndrehetra rehetrarehetra mihitsy ny tsy voatanisako eto le izy raha ho tataraina fa ny finalité fotsiny zany atao le regroupement le association reo apetraka io le codika io à partir an'io codika io ny ahafahanay manome tanana andreo association andreo coopérative andreo tatsa andreo zay olona ka mpanjifa rehefa hoe tafiditra ao anatin'ny fanjifana zany ary ny défense an'izay le zava-dehibe tena tianay atongavana fa ny finalité de makeo am'le izy foana hoe raha vokatra le raisitsika tsy maintsy makao manara-penitra aloha tsika rehefa tonga le manara-penitra ho an'ny eto atoerany miditra ho azy tonga ho azy ny avany velany ary betsaka le miteny androany hoe Madagasikara ny tokony hosopotry ny océan Indien tsy diso zany zavatra zany fa ny fanatotosana an'izany mbola tsy nahavita 1 millième an'izany ange tsika eto hoe am'izao fotoana zao maly voamaly tokoa ny fanokafana tamin'ny fomba officialy ny hoe conférence bailleur amin'izay idirany Madagasikara amin'le hoe grenier de l'océan Indien ianao miteny teo hoe mbola 1 millième atsika zao nefa ny raha dinihana ohatrany efa miazakazaka ihany le volonté idirany nareo tompona ndraiky mpanjakana eo amin'ny commission n'océan Indien nareo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eto amitsika de fa voninahitra am'izay inona nefa ny fay raha ny fahitanao azy ianao mandraraha sehatra ny agriculture zay raisitsika zao ohatra hoe ny vokatra androany ange tsika ohatran'le nytenen'ny rahalita teo hoe ny any velany midina ny lasance any eto amitsika niakatra tsika nge talora namokatra zavatra produit maro hoe nanao exportation midina daholo le volume d'export tsika tamin'ny zao andro vaninandro iainantsika zao no ny antony napidina an'io nge de no ny qualité tsy mampaheo azy fotsiny mahatonga ireo olona reo tsy mahavita nanao le export tsika hatramin'ny atreto tsy natotosan'ny demande ny zareo hoe client extérieur tsika ngeny tsy naraka tsika ngeny tsy navita
fa ny antony tsy nahavitanana io satria tsy teo fotsiny le éducation de base le any amin'le fotony le teneniko hoe raha amboly zany misy préparation de sol tokony atao fa io tsy hoe ambolena de maniry na hoe mamaky tany de mamboly de maniry tsy misy an'izany eto fa io tsy maintsy miainga avy any amin'ny hoe fikarakarana ary ny fikarakarana azahoana résultat ka raha ohatra le bailleur tonga avany ohatra raisiko akeikely fotsiny zany hoe ny agriculture ohatra any a Brésil amin'ny resaka tsaramaso mety hoe mahavokatra ohatra le raisiko fa tsy fatako le chiffre raha mahavokatra hoe 4 tonnes à l'hectare produit anankiray izy ny bailleur tonga eto amintsika mieritreritra hoe avokatra 4 tonnes à l'hectare ohatran'izay zavatra hitany tany ivelan'izay tonga eto izy rehefa avy eo ratsy be le fikarakarana an'le tany na tsy nandena akao le volana lefana akao fa lan'le olona tamin'ny zavatra hafa ohatra de lasa 1 tonne à l'hectare na ho an'le mpamokatra na ho an'le bailleur na ho an'ireo mpikarakara rehetrarehetra nge échec zay ny anaran'izany zavatra zany na le qualité raha tsy eo rehefa avy eo tsika matetika matazana hoe ny vanille exporté tamin'ny taona zao nisy fantsika tany anatiny anenjehana an'le poids ka zay zavatra zay le ilana reo olona rehetrarehetra avy anyvelan'ireo mahatsapa an'izay côté ataontsika hoe tsy sérieux amin'ny malagasy zay no mahatonga an'ireo vahin'ireo misalasala fa zay le hitenenako hoe andao aloha le eto atoerana no arahana akaiky kely le famokarana ifotony mihitsy rehefa vita tsara ho tonga ho azy eo ny mpividy rehetrarehetra tsy mila tsika kory no mitady an'izany nisy voyage nataoko efa taona maromaro zay nandeha ny visiter centrale d'achat tany ivelany ahako niresaka tamin'ireo olona roa tolagaga ny tenako satria le olona nyteny tamiko hoe nareo nge efa mahatonany maro nandrasana efa nareo ny tsy tonga ça veut dire ce que ça veut dire mialatsiny amin'le teny vahiny fa mazava be zany zavatra zany ho ana hoe itsika mihitsy ny tsy nanao mato tsy tonga le zavatra ny tediavin'ireo olona fa itsika taraiky tao amin'le hoe misy vola tonga avany de ahoana ny izarana n'io vola io matetika io vola io mialatsiny fa tsy tonga ny fotony teny izy satria zahako ny ainany zany le tenenakeo hoe on vient de très loin zany androany zahako miteny eto aminareo eto androany maro reo zavatra ny zorako sy ny dinganiko nandalovako fa tsy moramora mandraraha eto Madagasikara satria le faminganana be loatra na directement io na indirectement io hatrany amin'ny tatsahany fotony de fa misy ny tatsahany raha tonga eo anao en tant que malgasy mividy entana any apotony zany ny zavatra iainanao de zao le tatsaha mieritreritra hoe ahoana ny angalana ny volanao tsy amikarany fa amin'ny tany anao za tena ny ainan'izany zavatra zany hoe nanao tour de Madagascar satria za compromettre tamina client vitsivitsy fa andefa tongolo tonga ao amina torana anankiray ako ividy tongolo ro ny tongolo tazanao maso alohanao miakatra tia Tananarivo ianao aka camion iverina aka nyletana tonga any ianao tsisy entana tsony ao sady tsy hita le olona ny fandraraha taminao ny insécurité an'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe na ny fotoana laninao na ny lera laninao na ny vola laninao rehefa avy eo ianao amin'le engagement ndraisinao avany amin'ny nord de Madagascar ianao no mandeha mitady tongolo hatrany amin'ny sud de Madagascar zay tsy mahita vokatra ianao very vola ianao vola kely anananao indray no very ary eo no natonga le hoe andao amboly fa maninona moa tsy amboly ka rehefa tonga amin'le fambolena indray ianao no midécouvrir hoe aiko tsy misy spécialiste araky ny tokony izy koa anatin'ny fandrarana fambolena satria matetika ny s'orientena akany amin'ny voly vary ny voly le zavatra hoe classique sy besoin de ohatsika hoe ppn amin'ny sakafo mihitsy le fambolena de raha miresaka zavatra hafa ianao tsy de misy koa le olona spécialiste amin'izay eto atorana de zay ny anton'le hoe andao raha iaraka icréer an'ity société civile en action le na le hoe codique iregroupena n'ireo force rehetrarehetra reo ao ny ohatran'ny fambolena io tsy maintsy misy mauvaise herbe ao anatiny io mbola eo anatin'ny fanalana an'izay fametrahana n'ireo zavatra reo ho tonga any amin'le professionnalisation anarahana n'ireo zavatra napetraky ny fanjakana androan'ireo hoe tokony ho grenier de l'océan Indien Madagascar za anisan'ny olona d'accord amin'izany rehefa ela no miteny an'izany fa ny moyenko za rery tsy ho ampy ary androany zany de miantso hoe zay olona ka ao anatin'ny sehatra ny fambolena na ao anatin'ny sehatra ny fandrarana andao iresaka de andao anao échange de andao iroso ny anay moa efa tongotra ambendaka nefa tsy miverina tsony satria zay androany efa s'engager vis-à-vis an'ireo vahoaka zay efa miara-miasa aminay androany reo association zay efa hoe any amin'ny Majunga, Tuléar, eto Antananarivo, Diego efa voapetraka reo zavatra reo ary tsy maintsy zay zany anatotosana io ary raha tsika ijereto ny fomba anatotosanay io fa zay de ampiseho apabe maso ny zavatra rehetrarehetra zay ataonay ao anatin'ny actanay rehetrarehetrarehetra hoe navitan'ity dingan'ity zay androany
navita an'ity dingana ity zay androany ny objectif an'io a le transparence totale ao anatin'ny fandrarana satria hoe io matetika ny olana tsy mifampatokotsika malagasy normal be zany satria be de be ny ainana na iza zao raha victime ako miteny aminareo eto amin'ny zavatra maro zay na 1000 page ary angamba miboky soratako a tsy voatantarako tsy voatanisako reo fa ny objectif androany andao iroso a andao hiaraka andao ifandray tanana ho tonga ao amin'ny hoe produit de qualité consommer malgache vita malagasy tsika iodina ny économie atsika eto Madagasikara satria ny avitana an'izay tsy afa-tsy ny miangy fotony ihany zany zay ngambany aloha ny afaka ambarako fa tsy ho vita mihitsy ya ao anatin'izay indrindra mantsy de hoe inona zany a le tokony ametrahana zay synergie ifandraisana zay hoe mpandraraha malagasy ny mpanjifa malagasy satria eo foana mantsy ny olana tsy mifampatoko izy nareo toa ny mpanjifa ihany koa efa miezaka ihany nareo miaran'izao mpanjifa miezaka an'izay hoe mba anara-penitra ahoana ny ametrahanareo an'izay synergie zay alohan'ny andraisan'ny dadany lita fitenenana angambany aloha de amalikely any marka vetivetika ako io marka zany a tsy maintsy eo am'le hoe firaisakina na titsika na tsy titsika tsy maintsy misy olona ao a tsy d'accord amin'ny zavatra ho teneninay foana tsy maintsy misy olona ao hitsipaka na de anorosory fotsiny ary mampalahelo nge de zao hoe zay te androso any foana ny finganiny eto matetika fa za androany kosa mapepita hoe o carré zay io faminganana io hoe raha misy ka na vita kely oatra nyty ny zavatra vitany andao izy ho ampina ary ny olona avelao anofy avelao andeha ho any ny manofy ihany no afaka manatotosa ho teneniko amin'ny teny vahiny mihitsiny hoe mialatsiny fa tsy haiko ny fomba hitenena anazy amin'ny teny gasy angamba fa zaka hoe il faut laisser les gens rêver na ny zanakareo any atokantrano raha velao le akizy anofo ry zareo a aza teneny izy raha aza atao hoe miteniteny foana ny zanakareo raha mieritreritra hoe zary mama te hitaingina roplanina na de ataoko arany hoe mpivaritranana ny asanao tsy avelao izy anofy fa izay irery ihany no afahantsika ho tonga ny amin'ny finalité tsika androany nofinofy ihany ny tanteraka ary zay tsy nanofo ny tsy nahavita zay tsy nanao fototra ny tsy nahavita trano zay tsy namolo ny tsy nyoto vokatra zay ngamba ny amitinako anazy miko ny président lita fitenena ny eto amitsika ny azadino fa ny fikambanana tena misy firaisakina kokoa satria resy lahatra aloha izy amin'ny hevitra anankiray hoentiny olona de miditra ho mpikambana izy fa raha mialatsiny hoe mianareo namana mpanao politika raha hoe antoko politika no ataonao raha mbola hatram'izao aloha de hoe inona indray ny fikafikany reto tonga de zay ndre fa fikambana kosa raha mijona hoe na de tsy tratra za le tanjana etretina otratrary na fiarovana zao ny mpanjifa hoe mba fa misy ezaka kosa fantatry ny olona zany a ny ezaka zay nataonao ary zay no mahatonga hoe ndao itsika fikambanana irahina hitady vaolana amin'ny fiainatsika fa aza miatetra koa mifanjakana fa misy zavatra ny vitantsika samy toeratany malagasy tsy ilana olona avy any ivelany ary raha ivelany kely ary zay natonga anay foana nijoro tamin'ny raha ny abattoir teo ankadindra tombo satria ahoana moa zavatra mety ho vitany malagasy omena sinoa tsy hoe fakalana vohiny akory no zany fa misy zavatra koa zay tokony mba ho vitany sasany malagasy ome ho an'ny malagasy le izy ka raha te hivoaka am'izay na natratrarana zay tanjona zay de any amin'ny fikambanana tsirairay am'izay fananana vocation ary conviction koa hoe nanangana fikambanana zay zao ohatra hoe tiompy akoho le olona matoa nanangana fikambanana tiompy koa tiakahery izy fa inona ny tsy mampandeha an'ireny fikambanany reny inona ny lesiko atao matoa tsy nandeha ny fikambanana reny de anjaranay ato amin'le société civile en action sy ny codique zany no mijery hoe ahoana ny nampinan'ireny fikambanana reny ary matoa ny zahay navita zavatra zao matoa fantatr'olona mialatsiny ampanetiteny lazako fantatr'olona le ralita zany fiarovana zao mpanjifa misy action nataon'ny ralita atao nafantaran'olona azy fa tsy hoe le ralita be vava fotsiny fa misy action raisy natao rata ka manina koa le fikambanao zatra lasa mitsipozipozy tsy misy zavatra natao tao ka aleo zany zay ny matonga société civile en action inona nefa zany no anampinany reny matoa natoritory inona ny tsy ampy teo aminy arabola ve hevitra ve fanaovana dossier ve matonga reny fikambanana reny tsy manoso fa maninona koa nefa ny mpamatsy vola zao mitodika any amin'ny fikambanana na ONG na inona ty amatsy vola fa tsy alefana any amin'ny fanjakana satria efa fatapata koa mitoetra ny mpitondra am'izay vola tobaka eo amin'ny fanjakana malagasy fa hoe alao any amin'ny ONG na société civile no menany vola anao zavatra fa zay société civile zay koa ve tsy anaraka ny fomba fanao fanjakana koa ve rehefa mahazo vola fa sy mpikambanao koa na ny président koa no manan-karena fa le zavatra tsy zavatra miantraiky aby zay zany isan'ny zavatra ngeza be hoe tsika manarana firenena azadinany namana marika fa mpamatsy vola ny matoa fa mampitobaka ny vola eto amitsika dia mazava ho azy amin'ny société civile dia
efa misy tsy de fatokisana loatra mifanjakana malagasy mialatsiny amin'ny teny an'izany fa betsaka namana makany ivelany hoe raha ianareo société civile ny mangatabolaka fanampiana aminay ary porofoy amin'ny zavatra efa vitanareo ny zavatra ho ataonareo dia afaka manampy zay ary zay mahatonga hoe société civile en action izay amin'ny fikambanana RDC dia afaka manao ny rapport d'activité nay tsy misy osoka io ny zavatra vitanay sy fitetezana Madagasikara hoe ty ny zavatra vitanay ina ny azonareo anampiananay anampiana mpiarabelona aminay amin'ny alalan'ny société civile ohatra zany koa le tokisako ny domaine fiavo inona ny fambolena efa vitanao ny vokatra efa naondranao tadiavanao lalambalitra tonga dia nisy ny commerce équitable amin'ny reto mpambony reto nahitana an'izay atokisany koatra hoe inona ny zavatra efa vitan'ny afary hoe zao inona koa tsy zay retely ihany zany fa misy fikambanana koa hoe moyen ouest na vita zavatra misy fikambanana vita koa any Majunga misy fikambanana koa na vita any amin'ny zavatra hafa dia reny zany ny société civile en action hoe atambatra ao anatin'le collectif atratrarana le tanjona ary mba hoentina any ampamatsy vola koa rehefa aveo hoe ty zavatra tiany atongavana zao ny mba fa vitanay ty ny rapport d'activité azonareo amarinina na anao descente sur terrain azonareo anamarina ny zavatra vita fambolena vita ny domaine fiavo ny volavolan-dalana zay noentinay ny action citoyenne zay vitanay ny fitetezana ny Madagasikara nampafantatra farim-piainan'ny olona zay tokony ho fatany sy zoany apetraka eo zay dia ampio zay fa mba te andeha lavidavitra rovina zao zay no fantatra mazava hoe hitsangana marina ny collectif zany androany dia fa nivory zay efa metraka an'izay ary iantso andreo syndicat satria syndicat koa isan'ny défenseur de droit et intérêt des citoyens ny mpandraharaha anisan'ny défenseur de droit et intérêt des citoyens ny handicapé défenseur de droit satria mananjo koa ny handicapé ao anatin'izay ty resaka collectif ty mako maha collectif azy zany dia zavatra ngeza be ny grand corps maha fonctionnaire azy miaro ny fampinodinany ny administration ety ny administrateur civil ny mpitsabo reo victime de non droit any amin'ny resaka fonja fianakaviany voafonja zay zavatra ohatran'izay zany atsona daholo reo tanora ao anatin'izay hoe manina moa nareo tsy mahazo asa inona tokony lalambarotra lalanasa zay tokony menanareo malona zao zavatra misy eto Madagasikara zao ka tsy maintsy ao anatina firaisan-kina ihany no atafidana ary mifanakalo hevitra fa io koa zany conviction rehefa tsy resy lahatra ianao dia akory atao fa ty afaka manavitra tena anao raha ohatra koa zany resina hoe mety zara lita solasolany tsy de tianao miteny an'izany misy namana lay tsy sola koa mba boboso ikenao misy namana zany irina koa afaka ikenao iaranao am'izay zavatra zay fa zay zany mahatonga hoe karazana collégial zany fampitondrany ao anatin'le collectif hoe ianao amin'ny resaka any ampandraharaha namana lay satria raha voaralita amin'ny resaka ampandraharaha iady ampidina vidiny enta aminay rahalita fa tsisy resaka mbatombotsoanay nefa zao mahafantatra tsara zany fa iady ho an'ireo mpandraharaha malagasy hiaro azy ho anao ho an'ireo zay secteur informel amin'ny faninana aminy mahatonga azy ho voko ane resina ohatra ny zao raha resaka zay tamin'ny fandarana resaka nofo de mitendry zala hoe betsaka ny secteur informel mampiasa farina ratsy hitanao zay fa misy fiaraha-miasa zany amin'ny zareo hoe mampiasa farina ratsy zany dia mahatonga le nofo kalitao nofo ohatra zao fa zay koa zany dia efa fiaraha-miasa zay ka namanala zao afaka miresaka amin'izany za koa mety afaka miresaka amin'izany fa raha any amin'ny faritany koa nefa no mifanana le réseau manerana Madagasikara sy fiarana miasa amin'ireo olombo fidy maire reo dia izany manana tokokoa iresaka an'izay satria zay manana 535 maire manera Madagasikara miara-mikambana aminay dia mazava ho azy ankoatran'le récépissé-le fikambanana misy any amin'ny région rehetrarehetra dia mazava ho azy fa za zany manana tokokoa iresaka amin'ny fikambanana manera Madagasikara ary mazava ho azy fa minina ne ataon'ny mpandrararaka lazaiko teo hoe sy ataon'ny fanjakany natao hoan'ny mpanjifa daholo fa ary azadiny koa mpanjifa ny mandoa hetra ny karamba sy ny karamatsika rehetrarehetra mianakavy dia io zany tokony karakaraina ny momba an'io ary ny ambola apetrako foana isorako ministère vaovao ny commerce sy ny consommation hoe ijery momba ny loaso la protection des consommateurs ary oka koa samy miangala zay tiavanay mpanjifa azy sy ny tena fiarovana nay fa tsotra le natao le teo aloha fa sy ny raisan'ny sasany tsy kombakomba fa hoe tsy tena lalàna hiaro anay mpanjifa koa ny apetraka eo ary hitanareo mivokatra an'izany fa hatra misy andambolantsika eo zany atsika ifapresana ao anatin'izay satria misy koa ny tokony fa ijeren'ny fanjakana io marché interbancaire de devise io koa nisan'ny fosotra be anankiray satria raha ny zavatra tena ilaintsika ankoatrany hoe zavatra le fafako zany mora fa ny zavatra tena norme kosa lafo eto amintsika satria le vola fosandany volantsika malagasy koa mbola enjana be ary tokony anaovana débat national io ary mikodika iady amin'izay hoe ndao anao débat national momba an'io marché interbancaire de devise tena azo foanana ve io dia réévaluena ny vola gasy rehefa foanany dia fixena aloha le taux de change sao dia aloatra ny Zimbabwe foanana aloha le vola marché interbancaire de devise dia fixena ny taux de change dia réévaluena ny vola gasy fa za moa tsy pahay toe-karena fa koa sy mipetraka hoe ndao anaovana débat national pahay toe-karena rehetrarehetra sy n'olo pirenena hoe tena mety sa tsy mety dia hoetsika ary zay maha collectif azy isorana ny mpandraharaha eto
tena satrany zany mampifandray mpandrara sy ny mpanjifa zany satria samy manana tombontsoa samihafa nefa rehefa tonga amin'ny commerce équitable izy miaina le circuit de mety mora ny fahatongavan'le vokatra ty aminay aty ya mialohan'ny amaranana ny fandarana tsy aritra fotsiny de hoe inona zany andraikitra horaisinareo nivony RNDC zay eo amin'izay hoe ohatrany fiakarana vidin'ny mofo zay reta atoato ny reta toa tokoa maro ny fiakarana vidina mofo fapiresaka zany fanatona ny fikambanana RNDC sy ireo fikambana miarana zony mpanjifa sasany teo amin'ny mpandrararaka mofo ary nanelanelana ny ministèren'ny varotra sy ny fanjifana raha za tsy diso ny fitadidiko fa tokony amin'ny talata zao isy karazana point de presse atao anazavandra zareo ny lafiny teknika rehetra hoe mahatonga ny mofo tsotra satria azadino fa zay rehefa miady de nijanonany 1500 ihany nefa raha 1550 grammes ahena satria fa 60 grammes ny mofotsika zao 1500 ka raha hena 50 grammes de avoky anao ve raha tsy mofo anankiroa nefa raha mofo anankiroa za lasa 3000 ka tsy aloha kosa ve metritra hoe 100 grammes mahery de lasa 2000 de lasa raha mba tsy manam-bola zany de mividy antsasany 1000 francs mba mahazo 50 grammes au lieu de 2500 zay zany tsy maintsy jerany satria azadiny fa fianakavitsika koa ny miasa anatin'le boulangerie reny de lasa nao resaka hoe popularisme eto ndray raha lita hoe miady an'le 1500 raha lita de ohatran'izany de ohatrizay koa ny ataon'le fikambana miara zony mpanjifa fa sorana koa ny fanjakana nanelanelo anatin'izay fa amin'ny talata angamba ny mety ho azonareo ny vaovao mikasika an'izay satria irana koa manazava amin'ny lafiny teknika mahatonga ny fampiakarana vidiny mofo ny mpandarana miaraka ny mofo fa so de lasa raha lita ndray nanao avokandro zareo de hoe nahazo vola raha lita mahatonga manao avokandro zareo tonga de manjary manahira an'izay zavatra zay fa alors zareo milaza azy de teo miazonay natao mpiarana zony mpanjifa hoe efajato de lanjany zao de hoetitsika eo manomboka ovina zay miakatra mba misy fifanajana fampifatana fa matetika ny atao amitsika namana marka mampiakatra vidiny solika ny compagnie pétrolière tsy milaza mampiakatra tarifana telefône ny opérateur téléphonique tsy milaza zany efa tokony misy fampilazana 10 andro ka mba rehefa mba mieza kosa ny anankiray aza misy lalàna mifehy hoe azoandro zareo mampiakatra ny mofo na tsy mampilaza aza fa kosa mbananady zany le hoe mamalagasy ny fikambana miara zony mpanjifa tsy raha avy zay misy eto toerana dia isorana ny fingetsika an'zareo amin'ny APB satria fantatry tsara na iza zany anatany ovina marina président le mofo ny miakatra fa ohatran'ny rehenina zany feo zany de oza hoe za maika ny akarany fa ny mampailazy miakatra za tokony etretiko raha netretinao niakatra latsana ve tsy alao mbany amin'ny tapabolany ihany vao miakatra ya zay ny fanotaniko farany fa mialohan'ny tena anakatonatsika ny fandarana de omeko ray minitra avy nareo mirala entinareo metrahana ny afatra reo amin'ny mpijeritsika amin'ity alina ity eny amaranana anazy angambany aloha de ny zavatra tiako atongavana zany de tonga foana zany eo am'le hoe ny firaisakina ihany ny zavaboalohany ahafahantsika manatotosa ny zavatra tiatsika atao zay société civile en action zany ao anatin'io codique io androany dingana voalohany le ho ataonay eo apetombohany zay avy lavitra zahay ny zavatra tazana eo BDP reo fahasarotan'ny lalana aleanay sy ny zavatra tianay atongavana nefa zay ny atsoko hoe le fiatsonan'ireo association rehetra zany zay vonona zay tovy hevitra aminay na izara hevitra aminay de tongava manantona anay zany na miantso ny 034 87 229 47 829 47 034 87 829 47 na ny 034 98 00516 irahantsika ijery ny zavatra fifanakaloza-kevitra zay ngambany aloha ny mety hitenena koa azy hoe andao le ifanakalo hevitra zay vonona ny nay eo fa tsy matsiroso satria zay manana objectif ho tonga am'le hoe anjifa mivokatra malagasy tsika ametraka ny structure ahatongavatsika eo am'zany hoe manara-penitra zany hiditra ao anatin'ny mondialisation mihitsy tsika fa aloha ny eto amitsika ny atombokotsika mondialisation locale angambany aloha ny etsoko azy simplifié ko azy mba ahafahantsika ho tonga ny akaingana be ao am'izay mondialisation tena izy zay isorako PDB nareo ny eno anay androany de amin'ny manaraka zay iverinao ampiseho anareo ny zavatra zay lalana vitanay zany zay ngambany amaranako azy marka ny andray zany antso ho antsika fiarahamon'ny pirenena atsika fiarahamon'ny pirenena zany manana didy tokoa tsika mahafantatra tsara ny fiarahamonina misy any amitsika any io fahalalantsika fiarahamon'ny pirenena io dia partenaire ny fanjakana tsika amin'ny lafiny anankiray fa contrapoint na pouvoir koa tsika amin'ny lafiny anankiray balise ho an'ny fanjakana anatsarana ny farim-piainantsika isatokantrano ka itsika anatina fikambanana
zay mety nanana lesoka na tsy nandeha ny fikambana no miantony maro ndo ifanatiny ijerena ny vaolana am'izay zay fa manana traikefa koa na efa navita bebe kokoa mizara koa ny traikefa hiarantsika fampizara zay zavatra zay satria nenay koa mbola tsy ampy ny vitanefa fitomana fa amin'ny malagasy atsika hoe zay tsy maisobika mahay fatambary ary azadiny fa tsy ninina ho ataotsika eto tsy misy tsy mpanjifa atsika mianakavy mandraharaha anao amofa fa mividy vary anao mpamboly vary anao mividy menaka anao zany hoe raha-rahantsika mianakavy ny resaka fanjikana ary fanjifana ary tsy misy zavatra natao eto asa natao eto ambony tany tsy ho jifaina ka ho zay hoe amampiariny zao ny mpanjifanay ny irarinay sy ny tena tianay tongavana de hoe ahay iray iny tsika hitako ny zo atsika ary anao ny adiditsika tratrarana zany hoe fanjifa manana ny toerana misy azy zany eto Madagasikara ary manana ny fahefa mividy tahaka ny any ivelany ary malagasy mahay mirahina fa tsy antehitra fotsiny hoe amin'ny fanampianaviany velany ary tsy antehitra koa fa hoe fanjakana samyrety tsy mahatafarana ty fireneny ty fa ny fandraisantsika tsiray andraikitra ary fitondrasantsika hevitra zay mety mahasoa ampiarabelona mety tsika be hevitra fotsiny tsy manao action fa ndao hiaraka fa ampinay société civile en action ndray anao amin'ny hevitra anao fa ndendenanao mpanao action fa tsy manana hevitra omenay hevitra ndray koa anao anao zavatra ary zay ny antsona ny fikambana zay metratra hoe zay malemy sy marefo mbola tsy navita nininina ataotsika référence rehefa navita zavatra hoe tsika nitady lalana ary andresentsika lalana ho any ampamatsy vola ary andretsika mpitondraka hoe zao ny tena politika fanaovana tsy araka neritretinareo anaty bro fa zay amin'ny deux terrain mafantatra ny réalité anapahana an'io zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zay ohatra anakireo meko anao zany de hoe raha nanangataka ny fisiny ministère ny fanjifana io zay de hoe enimbolana de ho tapanay ny resaka produit périmé eto Madagasikara no entinay tamin'ny ministre teo aloha zany ary isorana ministre vehivavy teo aloha zay saika metraka le brigade mixte de protection des consommateurs fa hitanao zany ianao ty amin'ilay fiarahamonina zany mahafantatra hoe zao ny rafitra tokony mety mampandeha an'ity fiarahamonina malagasy ty fa tsy hoe eo anao anaty broa no ka zay ny tambarantsika société civile hoe inona marina ny mampety atsika malagasy inona marina tena ahafahantsika mivoaka zay de mifanampytsika de mitondra ny hevitra eo fanjakana zay azon'ny fanjakana atao zay azontsika ataotsika zay ny mpamatsy vola fa de hoe mpanjifa sika mianakavy ary samyrary ny hanana ny oety manana sy no jifaina amin'ny tsaratsara kokodola ny tokatrano makasitraka namana marka makasitraka ny technicienne makasitraka namana alay makasitraka tsika mpanjifa dolo sika mianakavy any tokatrano any amin'ny manaraka de oetinety ny vokatra ny zavatra vitanay amin'ny fiaranay mpandara sy ny fikambanana maro manerana Madagasikara eny ary de misotranao Andriamato Rakotorova Rabetsara fantatra amin'ny anarany hoe lita flot national ny fikambanana miarany zo mpanjifa misotranao ihany koa Andriamato Ranefson Alain fondateur ny domaine fiavo ao amin'ny société civile en action ihany koa CCR no maetsika manakatina ny fandarana tamin'ny ity androany ity inoko fa misy lisona maro azonareo pijery tany tokatrano tsirairay avy tany nitsoana tamin'ity fandarana androany ity zay averiko ihany fa nyresantsika ny momba ny toekarena sy ny resaka fanjifana amin'ny akapobeny CCR no masaka azo natolotra tamin'ity alin'ny zoma fa roapolon'ny volana febroary ity izay no manao veloma mandram-peonanareo fa manasa anareo hatrany anaraka hatramin'ny faran'ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv veloma ary tompoko